any sta zany milay be mihitsy. Vao mihitsy ny experience zany. Taylor end of the week. Ay, ao ambony ao? Ao, misy anankiroa. Hiditra rehefa avao? Miditra. Ah bon! Ya, ao an'izay tsy mahafantatra aloha dia efa nisy fotoana efa nandalovandry big teto nandritra efa volana maromaro zay hoe misy an'izay hetsika end of the week zay dia nisy fifanitsanana nisy thème maromaro nandalovana hoe zao avy ny faninanan'ireo mpiondana sy mpanao freestyle ao anatin'ny aintsoaintso moa tamin'izay fotoana zay dia nandeha fotoana aty amin'ny fotoana hafa indray sika zao dia tonga eto zareo hoe ilaza hoe zao ny mety hotoyany sy nanahoana ny efa nisy hatramin'izay. Ie, voalohany aloha miaraba ny mpijery molin'ity amin'izao tovolahy DJ Mr T misolo tena ny end of the week Madagasikara. Raha ny évolution ny concours aloha amin'izao zany efa manakaiky ny phase finale zany amin'izao. Parce que les places full en demi-finale zany zao efa anankitelo sisa zany amin'ny lahady zao ny session manaraka dia mbola misy session roa farany zany azon'ny les places roa dia feno le olona anankifolo manao le demi-finale dia miditra demi-finale dia aveo finale amin'ny 1er octobre finale satria ny finale internationale amin'ny 29 octobre any à Suisse. Dia zay lany eo zany ny entina mandeha mifaninana makany ao anatin'izay le bandy lany mety misy sipa ihany koa ngamba tsy fantatra ao anatin'le izy aloha fitiny kely nanahoana ny fahafanampony malagasy tao anatin'izay satria sarotsarotra raha fijeriko an'le fifaninanana raha oharina amina freestyle nahazatra hatramin'izay satria misy thème mapetraka misy zavatra be dia be karakaraina tao anatiny dia nanahoana misy vehivavy maromaro ihany ve tao anatiny koa. Zay zao ny ohatran'ny hoe toute façon mbola misy place telo zay zao dia eritreretina hoe efa natao foana fanetanana ny andriambavilanitra ao anatin'ny hip hop hoe mba tongava mandray anjara misy mandray anjara ihany aloha zany fa tsy any am'le plus any am'le côté le open mic sy ohatran'izany zareo no miparticiper fa le concours am'le maconcours azy iny izy vitsy pour pas dire hoe tsisy mihitsy zany aloha fa misy misoratra anarana ihany koa dia aveo rehefa tonga le session dia tsy tonga zareo ohatrany tamin'ny heriny zao nisy ohatran'izay be da be misoratra anarana dia efa programmena am'le session dia tsy tonga. Après moa zany tsy maintsy mivata zavatra hafa ihany le izy aveo fa nafinaritra be da be ataoko hoe efa eo tao anatin'izay olona anaky fito zao zareo amin'izao ataoko hoe isaky ny misy olona raha vao sélectionné zany dia nisy eo amin'ny 30-20 eo aloha ny tany anaty présélection dia aveo miakatra misy anaky 10 manao an'le session dia hitako hoe efa zao zany zay ao anaty fazana fampahafantarana ihany koa moa tamin'ity taona ity zany dia efa plus manakaiky le phase finale dia plus efa mahita ihany le izy fa raha ny niveau aloha zany misy manana reo moa hitantsika eo ny anisan'ny champion anankiroa tafiakatra demi-finale no temo eo rehefa aveo dia hitantsika eo ohatrany ahoana ny niveau an'zareo fa efa misy tokonaina mahafinaritra aloha amin'ny rapigasy amin'izao raha hoe mitohy ohatr'izao foana le izy. Ohatrany miova ny toerana sa ao amin'ny toerana mahazatra ihany nanaovantsika? Miova ny toerana lasa ao amin'ny Zary Galerie eo Tsiadana Passomaly eo akaikin'ny velatra tsara mihitsy sihatra anankiray koa tena tsara fa sady dia le izy koa zany puisque efa akaikikaiky le phase finale dia natao maimaimpoana ny fidirana amin'ny lahatra zao tsisy fidipidirana asana daholo ny vita BPC sy ny rehetrarehetra ankizy hoe raha ohatra dia hijery hetsika rap gasy dia tonga avy amin'ny sara amin'ny lahady amin'ny pur amin'ny roa manomboka amin'ny roa io zany eo amin'ny Zary Galerie Tsiadana. Raha mijery ny t-shirt nareo mikala zao dia tena hoe mahita Philippines, Luxembourg, Suisse moa zany efa andraisan'ny big teo ihany USA, France, Uganda, Québec izy ity zany tena ohatrany hoe misokatra zava-kely hoe ina mahatonga andreo firenena maromaro anatin'le hetsika ity. Reo zany zao ny firenena mandray anjara ao anatin'le board an'le end of the week ce qui veut zany raha amin'le finale internationale amin'ny 29 zay zany zao dia reo fireneny reo misy olo tena anankiray misy Madagasikara kely mihitsy hitako eo. Neniana zao vao vita vetivety teo ny Uganda zao vao vita tamin'ny herinandro dia efa fantatra ny champion zareo zao Paché OMC zay
teneny frantsay koa efa fantatra marasy fa rehefa any amin'le final ave misy manao dika teny zany sa hoe En fait, ilay izy olona efa manaraka nialy zany. flow fotsiny no tena jerena satria firenena samy hafa mantsy zany ao anatin'le fifanana zao rehefa any Suisse dia teny samy manana ny teniny ihany koa dia mety misy tsy hoe tsy mahay mibandy fa hoe tena hoe amin'ny rapogasy ny hainy kokoa zay ny tena nahaizany zany haintsy malagasy ny entiny any dia rehefa tonga any izy dia ampitenenina teny anglisy ve izy zany sa hoe teny gasy ihany ny entiny. zay koa nefa ny anisan'ny hoe satria moa izy teo concours na MC hoe maître de cérémonie zany zany tokony hoe fehezina zany zay le public zay hoe ninina aloha zay eo zany dia tokony hainao foana aloha manentana anazy am'zay manisy ambiance ohatr'izay dia moa après coulisse